Mbola hijanona ao anatin'izay tontolo politika izay ihany sika satria dia nambaran'ny Front National ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara na ny HVM Andriamatoa Rivo Rakotovao fa ireo mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012 no tompomarika amin'ny fahavoazan'ny Madagasikara tahaka izao enotsika soarantsika an-tsara izay faneho-keviny izay. Roa-roarivo tantaratsika fantatsika zavatra nitranga nampalahelo teto amin'ny firenena fa teo any raha ohatra tsy nisy olona nitsangana teto malagasy na tsy ary tena dia ady atrano teto amin'ity firenentsika ity satria efa nanomboka nandeha reny lay efitra tsy mitovika mitetezana no apoka ny olona natao sesitany any velany ny olona tsy avela miditra aty anatiny zay tsy mitovy hevitra amin'ny tena dia gadraina efa zany nitranga teo amin'ny firenentsika nitrangy reny tamin'ny roa-roarivo reny nisy ny sarisary-pifidianana tao dia misy ny tena mbola tsy vita akory dia hoe zany ho izy na tonga antsika sahirany reny nandeha ihany nefa ny firenentsika tanatin'izay fitantanana ny firenena zay nefa dia betsaka no velom-panantenana tokoa tena mariny zany tavan'olony ty olony ty ary ny olona tao an-trano mihitsy nefa miteny hoe oringarainy a ohatra ny efa tezitezitra ny eny avaradraso ny eny atsimon-drano sy ny eran'ny nosy andro satria ohatra ny tongirangirana le fomba fitondrana fa totsika atao trano sy ny fianakavitsika ihany ny tena mahazo tombony dia ozy izy ny olona mpitondra tamin'izany hoe inona ary ny olany lisany ry zareo reo fa mino fotsiny efa mikabary nandritry ny efa taona hoe mino fotsiny nareo dia nitsangana le tovolahy natariky olona voarodana tao anatin'ny manahirana lay fanjakana jatony fanjakana miangatra dia tonga ry zareo tao anatin'ny fahasiaranana tokoa ny fatokavana betsaka zay reto tao anatin'izany tamin'izany